tous à la folie. Eh oui, le yaourt Iti avec différentes saveurs est riche en vitamines, protéines et calcium pour tout le monde. Plus crémeux, plus de yaourt. Iti, le seul yaourt ferme à Madagascar. Iti, naturellement bon. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampoly isan-jato be izao amin'ny zana-bolana tolotra Accès Banque Madagasikara ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefaso din'izao mifangatahanao ary aza mialana raha tsy mahazo valiny. Antsony 032 32 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na Accès Banque Madagasikara mifangatahanao zao de zao. Ianao sisany tsy sitraka, misy ny sahaza ho anao ao. Accès Banque, Soutchéri. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatam-batana. Vavaray feo dimy. I feel good! Va tu te vai taper vou pôr miala fany. Za tsy manao skidy fa ny varavarana no midy ary vaovao tsy misy mangidy akory fa ny fitombena no mangidy zany mba satria mananotanina koa le Cyril tsy de le dala miresaka tena mba le olona mahafinaritra indrindra ny tatabe Cyril mahafinaritra fosiny eto tsy tadidinao eky le anaram-bositra men'le olomaly nisy lanontany eto ny tanàna reo tsy tena matadidy lehilahy sa le anaram-bositra le olona de tonga de misy mafantatra moa le izy hoe raha didi le izy fa volombava viatsoavaly moa zany tsy hainy olona ny anarany fa tonga de le fricatable iny ka ny resako antanio areny resako mba hisiny resadresaka de nombo mila manatsafa kely na efa fantatra toy ny valitenin'ny président resaka mpano gazety ary ty antany to de resao databe ny azo fina ohatry azafady ny tetiarana nandeha arbre généalogique azavaina tsara ny tetiarana de sady ao anaty fitadiana databe tsara zao zany ny arbre généalogique zany fianakaviana nasain'ny any amin'ny ny any amin'ny distrika zany na any amin'ny fianakaviana manao sarina hazo be haronao tsara de ny ray be sy ny reny be ry ambany rehefa aveo hoe reny le fototra zany ohatry misy sary kay misy sary sirika be de aveo amin'ny sapana zany hoe ny ray amin-dreny lehibe ao ambany amin'ny fototra de aveo iny amin'ny sapana ohatra hoe enina zany amin'ny akavia indrindra la matoa de aveo ny layaivo de ohatra teraka vavy zany izy de zaza fahatelo fa vavy de vavy matoa zany hoe raha la matoa ny avy ato ka vavy ny faharoa de tsy vavy aivo izy fa vavy matoa ihany de aveo miteraka vavy ihany ndray koa izy vavy aivo de miteraka lahy ndray aveo iny lay aivo de ny farany matetika moa zany efa hoe oka zay ry madamo de atao hoe fara matetika anarany ankizy fary kalafary farakely aveo mbola miteraka anankiray ndray ile to taposina tody zany efa vazivazy zay zany ny tena farany reny eo de iny eniny indray raha toka hoe maka andefimandry izy zany de iny manambady ndray de nanambady ny zelikely de nanambady ny velitrinina ohatrà zany de aveo manambady ny zanjanina de aveo le ray zany manambady ny zaklody de nifanena tany marazany zaklody ndray fa fara de nahita zenina de nanambady zenina ndray de lasa mpiavany reo zany no mpiavana de tsy haitsonona zao dana zao bavy nampiralapanambadiana de reo ndray miteraka zany efa zanatsapany ndray tsapa fahatelo ny hazo ny aorinan'izay nefa de tokony hoe tsiry felany laingony vaony zay ny ankizy eo ny tokony anomboana hoe efa misy ndray zanatsapany sorona atao mosy ohatrany lodisia de atsatoka ndray de iny hazo lehibe iny no anatadidina ny fianakaviana rehetra ihany hitanao tsara fa ao amin'le fianakaviana koa ndraindray misy an'ilay vavy ty sao miteraka rehefa aveo ndray de nampanarahana tany sy no arivo teny ndray de teraka hafa ndray de le zanatsapana zany misy sapana hafa avy any tonga fa tsy ao amin'le fotony
de ampanirina amin'ny tsy misy iny zay loatrany hoe mosina lojy zay azonao de io mazava tsara am'zay hoe mazava tsara am'zay hoe totomanga niteraka ny zanamanana niteraka ny sarla niteraka ny ragova de ragova gouvernera zany no nanambady any zanaky razily de niteraka efatra ohatrazay azonao ina lesy natenena Cyril misisika be efa ela mihitsy izy io no sisisika teo ka zao le zavatra zay mialatsiny dadadabe aminazy io nampianarina anay tao classe auguste arivo mamy mahitsy io fa za zany tena miteny anao izy moa ny anaran'ny donzelle Larissa ianao moa zany zanaky Didi sy Mo Didi sy Mo zany de rehefa dibasana rano de vadika be sofina be zay Didi sy Mo le ty zany de zao zange mbo vidéo ko taloha de ohatrany zao rehefa teneniko anao ny Didier tokoa ny anaran'le bandy zay ty zany tonga de baka plesiny azy ny tetiazana azonao satria le dadany niteraka menada de zao menada zao am'izao mbola eo zay moa zany de mpitovo ohatramy 10-20 taona io de le zay moa io izy ataona fa momba ohatran'ny olona tsotra zany te baka plesy io zany zay fa nenja laksa kosa eza laksa zany le anankiray le zanakaralalay nenja laksa zany ny tetiazany sady efendray ka ipinana laksa zay io de zaka pinana fampivalana anao n'izy sady efa tonga ty le bozy ty zao de azony tsara ny tetiazana nenja laksa zany tonga de taoko fafa azonao ka nidadanja laksa la tokana sady efa nazany tsitaka anjeny moa zalaksa pinaka de tapitra eo amin'ny taoko fafa tetiazana afoly diodo lesia za mampimety ena zany I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasina hitarana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Masana ny tontolo piainanao. Orange. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tic B bonbon JB. JB, Ainavao Isanandro. Foana raha voatena izy tonga de mba amboatsika ny tontolo andro mampio beso andro imbozy mino fa efa tonga de vonona le irao aloha de rehefa aveo va manao ny arabytsika ny tenatenany any io androary le izy telo andro tsomambary zanako nagnino efatrandro tsy miboaka an-tragno izy kakazao oentiko mitsangatsanga mitady lalagny tsy tianie rivotra zahavako ramba mety tsantsaroany ny tsipagny Manda tumambari zanako nagnino efatrandro tsy miboaka an-tragno izy kakazao oentiko mitsangatsanga mitety lalagny tsy tiane zahavako ramba mety tsantsaroany lifane
tena mtalieko mama, tena mtalieko babako. Tena mtalieko mama, tena mtalieko babako. Antenga kwa kaenda, manziritisi ya tane. Antenga kwa kaenda, manziritisi ya tane. Sorana I antsa vidy nandefa nizany zany efa marana milay tsara mihitsy Soranao sady soranao. Zany ihany koa no entina miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ity talata vao marain'ity. Salama aby tompoko. Salama antsika namana rehetrarehetra sy tsika sy namana rehetrarehetra ary dia irany baba izay natolotra vao marain'izay irany baba zay efa tsy eto Madagasikara tsotra efa lasa nivelany any losy zao zay titran'izay ira zay tany 10 taona lasa tany efa 5 taona teo angamba zay efa 1 taona teo efa ela be izy nandeha efa tsy niaraka tamin'le verina tao anatin'ireny confinement reny mbola any izy hatram'izao Hoanareo nahita ilay filgody teo koa mba aoka mba tsy tenenina ny ankizy hoe Andrenaboka hoe ty le manao vaovao fa ny haingony kosa hoanareo le mpanoana fandarana dia asianay ny vokatry ny tany any eto dia tsara tarehibe izy teo fa midoniny reny ao zao mahafinaritra ny vokatry ny tany sy ny vokatry ny industrie zany diso fametrahana azy amin'ny caméra dia tsy hita le alavany sao dia tokony arizana aspirana hoe aspirana izy am'izay hitany alavany mandatsa barana rehefa aveo tsika dia hitany alavany Iezaka zany isaky talata ohatra zao andefa hira maraina foana aloha andefa hira tapatapany foana aloha zany hoe mba hampiainganany le tontolon'ny andro am'izay tena mahatonga dia milay tsara mihitsy amina dia hoe grovaka zany talata saty zany ranopozy tadiavina mihitsy ampilay alizy satria ny fiainana dia mitoy foana mihitsy ary dia ibaba ampahafantarana antsika kely ihany fa ibaba dia manana ny hira tsoina hoe mama efa natao fety mama ty ohatra manitra ny hiran'ny baba tadidrako tany iny manana hira be dia be mihitsy baba zany anisan'ny afantarana azy lereo izy dia avy any faritra melaka any avy any mainty rano any izy ary dia sady mitendry gitara io bandy io no mihira io bandy io manana feo hafa be mihitsy io bandy io fa anisan'ny tena somary nampalahelo tam'le ry tsy dia hitan'ny olona mpikarakara hoe aizy izy satria ono ohatra misy resaka hafahafany amin'ny telefony vao amin'ny telefony any baba dia tsy baba mandray ny telefony fa i mama ka dia ohatran'ny zay napodikodina azy teto amin'ny tanàna teto hoe tsy tafavoaka mihitsy le ry ary be dia be tsy nahafantatra azy taty afara moa zany misy olona mifangarongaro aminy satria manana hira ohatrohatra reny ry Tomino ny Azola manana hira ohatrohatra reny ry Matsobara manana hira ohatrohatra reny ry Datokotry manana hira ohatrohatra zany ihany koa ary izy teo Rakotovao Mike neny Datokotry moa le maminy mody maminy mody any Datokotry zany mbola alefa tsika daholo zany amin'ny fotoana manaraka any fa dia isaorana tsika rehetrarehetra zay fangaro azy tao anatiny baba ihany koa ny anaran'le teny manko Francis teo hoe fangaro le hira mifangaro fa le anarana koa mifangaro le tsy ato ngika le baba le baba ny ato fa ny ato Sergino fa ity ndray baba tia loso zao le hira teo eto dia mampatsiahy antsika namana mpanakanto rehetra fa rahampitso no alarobia faran'ny volana ary rehefa alarobia faran'ny volana dia misy ny lohabary andasy ao amin'ny omda anasana ny mpanakanto rehetra tsy ankanavaka isaky ny alarobia ariva amin'ny roa tolakandro tongava mahazo manontany ohatrany karazana hoe varavarana misokatra zany izy mahazo mametraka fanontaniana ianareo ny mombamomba ny atao hoe zon'ny mpamorona ary raha misy fanontaniana manitikitika ianareo hoe fa ela dia tongava any fa afaka mamaly anareo ny tompona andraikitra eo anivon'io omda io rahampitso alarobia amin'ny roa tolakandro isaky ny alarobia faran'ny volana no misy an'izay etsika zay ao na tsy mpikavana amin'ny omda ny afaka manontany ihany koa satria mety hoe afaka tonga ry avaka dia tsy fiteny fa mahazo tonga azo ny atao ny tongany raha ohatra ka efa zao larisa efa nampiasana zany foana be dia be ny mpiteny zany afaka tonga ary mbola misy le dokam-barotra be dia be ny dokam-barotra mandeha am'le hoe tsy azo ny tsy azo tompoko tsy ny ao arinany fa tonga dia tsy azo amin'ny fotoana ho avy eny amin'ny rokady dia tsy azo hijanonana itso tsisy an'izany fa tsy azo hijanonana no izy na hoe tsy azo atao ny mijanona eny amin'ny rokady dia zay zany fampatsivan'izay mba tiako hoentina eto amintsika eto satria dia be dia be ny fanontania mikasika an'io zon'ny mpamorona io dia tonga avy eny nareo na tsy mpamorona azy ianareo fa na hoe mety trehitra hoe ndray andro any mety amorona anoratra na mety amorona hira
de tongava eny amin'ny amda eny ary dia isaky ny alarobia ariva amy roa alarobia farany volana no misy an'izay varavarana misokatra zay ino ty ho resatsika long reach apatsaivo aloha hoe mivantana fandarana apatsivona aloha hoe mivantana fandarana hitanareo mivantana foana ny fandarana sam'izay ny akondrony larisa reto mitovy de tia nitarondro Sonia mandeha amy Facebook zany loko le izy kokoa Sonia mijery mivantana mafinaritra foana moa ny mba eto stelety minina aloha ty jery tena mara zany kokoa Sonia mijery mivantana ihany koa sady miena rivotra mivantana ty mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandarana rivotra am'izao ora izao mandeha mivantana amin'ny YouTube ihany koa izy am'izao ora izao mahita sary zany ianareo ny dikan'izay satria efa mivantana ihany moa ny feo hatramin'izay ary dia ny Facebook dia RDJ 96.6 FM marina zany ny YouTube kosa dia RDJ FM 96.6 zay ny Long Reach ny Antares ny Greenward ny MW Airlife ny tonono daholo zay fantatrareo momba an'izy Oripcap ny Ankandray PS de Javel apindramako anao zay olona roa fotsiny dia nisy taloha nisy tsy maintsy mahazo tsika sanao hoe apindramako anao anao zany anao mety ay PS de Travel P2S Travel da za mety hoe Javel lizy ay ve Travel misy koa ny ambavanao ho azavaina kely ihany le izy aloha eny ny Larissa mitanisanisa zay ihany nareo fa apatsaivina ty ampiandohana fa misy lalao irahana amin'ny Gino manomboka amin'ny valo sasany zany hoe amin'ny fotoana nareo miditra mivantana de ho an'le ny lalao tamin'ny 17 tamin'ny herinandro tokony androany farany fangalana an'le loka fa mba miangavy zareo alève le tsy miangavy alève le loky ho anareo mihaino zany le loha hevitra zany dia rien non signalé rehefa ohatra ka tsisy tsita le olona ary un frein comptable misy satria nanao an'io anta mandresy sy ny palmarès idôly na ny mpivarotra ny chauffeur ny resaka rehetra karaha tsy azo mbola nisy koa le hoe tenisa teo aloha teo de hoe un frein comptable rien non signalé zay ka ny orange manoana fandarana am'zany reto moa zany ho anareo sponsor le izy mba nataingitaingiko eto le izy mba ho tsaratsara nataingitaingiko fotsiny le izy sopavy misy an'izany ireo rehetrarehetra reo ho somary azavaina kely ihany angambany am'izay fahalalana azy faran'izay tsotra kosa oatra zao aloha tany amitiansana anao tany amin'ny Oripcap anao natao ohatran'ny kilalao le izy tam'izay fa zako sa aloha tsy namidiko ny 35 andeha anovina le izy kosa aloha ary za tam'izany mbola tsy hainy frein comptable le izy rehefa tena ho azavaina faran'izay tsotra de tokony ho azony rehetrarehetra mihitsy satria hoe hanao inanako anao le izy satria manolotra vola ianao dia ohatra sakay zany manolotra vola ianao manome vola ianao de manome vola ianao de nefa rany mindray andro any mahazo vola ianao zay le izy magnefa anao amin'ny farany anao ndraika efainy zany hoe vola miodikodiny izy io zany raha ohatra ka itsika anaky enina atao anatiny fitotsika atao anatin'ity studio ty zao no anao an'izay akandray zay dia omena ny godara daholo ny volatsika ariary zato isan'andro fa afaka ray volana manakarena be mihitsy raha godara fa amin'ny manaraka andray kosa fa i godara koa mandoa ihany de amin'ny manaraka andray kosa omena any Larissa daholo ndray kosa ny vola amena any Larissa daholo de manakarena i Larissa ndray andro ka rehefa tonjo am'le izy hoy ny RDJ hoe tapitra tsisy tsony ny RDJ tsisy tsony fandarana rivotra ravany 96.6 tonga de tsy nahazo raha goty tapitra lany le vola any le fiseholle izy any le olana de ny afarany tsy maintsy misy an'izay zavatra zay foana ka misy nefa io de tena resaka vola fotsiny misy ireo manome vokatra iny ndray kosa aloha zany somary ataotsika hoe amin'ny ilany ny antony de misy vokatra omeny eo ka na ianao mampiasa an'le vokatra na ianao tsy mampiasa an'le vokatra dia misy vola foana miodina ao anatin'ny zavatra iny ohatra anankiray am'ireny ohatra lay mampiseho an'ity voyage misy voyage MW Airlife ny tiako tenenina am'izay ohatra na iny ty P2S Travel rehefa handeha any amin'ny toerana anankiray ianao rehefa handeha any amin'ny toerana anankiray ianao na misy olo mpantatra ao zay tsy pikambanao anatin'ireo zavatra ireo de misitraka an'ilay fianam-bidy azo amin'ny sarandalana makany na ny saran'ny fiantranoana any amin'le toerana misy hôtely
efa miara-miasa am'zareo reny na hoe efa ao anatin'ny listrany a ka raha ohatra ka omeny an'le pasy ianao tsy sanitaire io fa omeny an'ilay taratasy kely ianao na le fahazo an-dalana hoe za tompoko de manana an'ity ka noho izany mahazo fihenam-bidy aho tokony hazo fihenam-bidy aho rehefa mivahiny am'ty hôtely ity na mpikambana na tsy mpikambana ao am'lay MWR Life ohatra io teneniko io na ao am'le PDS Travel rehefa mandeha any ianao zany de asehoanao le pasy de mahazo le fihenam-bidy ianao ka rehefa mahazo le fihenam-bidy ianao de mitomboka ny pointanao na ny isanao ilay nanome an'lay pasy an'le olona de ohatra zay hatrany hatrany de anjaran'le olona mpikambana ao anatiny zany no mitady olona maromaro omeny an'ilay pasy na ilay fampihenam-bidy makany am'le hôtely de mahazo tombony ihany izy eo fa kely fa ny tena tombony be am'le izy de hoe mitady olona hiditra ho mpikambanao am'le izy a de am'izay mitatra ny ambaindain'ny mpikambanao anatin'le izy de mitatra mitombo ny angezan'ny vola ampiasainao anatin'le izy de ohatra zay ihany koa ohatra zay ihany koa ty resaka fanafody mariny etony moa zany fa ny tiansa de tsy nisy intsony efa rava tany amin'ny fotoan'andro ny tany aloha tany za zao tiansa aloha zany de azavaiko le izy ny anamy tao amin'ny tiansa ny tiansa de fanafody mampiasa rokandro sinoa tsy tiany zareo le mampiasa le teny hoe fanafody ohatra produit iny zany ny fanazavana azy zany anisan'ny nahatonga azy raraka n'izay le teneniko teo zay satria nazahaza zao ny tenen'izay le izy a dia produit karazany hoe complément alimentaire fa rehefa tena dinihana nefa ny rokandro sinoa zay efa rehefa 9 taona tany aloha tsy nihinana tony fanafody atao hoe pharmacie tony ny sinoa fa io tsy ny tiansa fotsiny fa tonga de ny rokandro ny sinoa ny sinoa no nanao ny rokandro ararazam-be indrindra aloha raha ny ela indrindra mitohatra ny fanomezana vokatra vaovao avy amin'ny Itel tonga izao ny smartphone Itel P37 efa 2 giga de RAM 32 giga de mémoire interne ary efa 4G ny réseau ny écran WaterDrop 6,82 pouces sy ny batterie 5000 mAh dia manome anao filaminana tanteraka amin'ny fampiasana azy dahoany anjifa izany eny amin'ireo revendeur Itel manerana ny nosy misy fanomezana maro be hozaraina ho an'ireo rehetra mividy Itel P37 Itel enjoy better life. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Gino. Ahoana tsara
tsiro tena mandona be misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay kahoana masaky sa tsy masaky ary pecto lay tsy misy vina aminao intsony mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB aina vao isan'andro bonbon JB filinina milay be foana tena hafa mihitsy bonbon opéra ralay tsiro malefaka ny tianao misy savidianana ronono voanjo na café noir jok masaky indray bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay kahoana masaky sa tsy masaky ary pecto lay tsy misy vina aminao intsony mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB aina vao isan'andro Amin'ny ity fidirana mpianatra ity, Bic dia manome fahafa-po anao hatrany mividiana pakena crayon de couleur Bic Kids Zaray miaraka amin'ny paquet feutre Bic Kids Vizaray dia azo stylo Bic Cristal T ianao. Izany dia ho hitanao eny amin'ny pavillon Analakely numéro 757, 758, 763, 772, 777, 778, 782, 783, 798, 800, 806. Fitaovana tsara kalitao sy maharitra. Azo misalasala miaraka amin'ny Bic. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Dessinez un bel avenir à votre enfant avec le prêt rentrée scolaire de la Société Générale Madagascar. Jusqu'au 16 octobre 2021, souscrivez au prêt rentrée scolaire et bénéficiez de moins 3 points sur la gamme Swafil, de 6 mois offerts sur le pack Ebenor et le pack Confort et la possibilité de faire participer votre enfant à un concours de dessin sur Facebook pour gagner de nombreux lots. Et oui, une tablette et des kits scolaires à la clé. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre en agence pour en profiter. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Miam miam, 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 miam miam. Si votre bouche avait un cœur, voilà ce qu'elle vous aurait dit en découvrant la nouvelle mini crunch de KFC. Un mini burger au filet de poulet tendre et savoureux à apprécier à 12 milliards. Mini crunch, laissez parler votre bouche. Un mini crunch de KFC à 12 milliards. À KFC accordé, ou t'en as waterfront. Nifaungasana, sinifahaizana, nifamendrehana, ufapandusuana, fandusuna maharicha, kalipatena lafacha, yarakamuna upisana, rusina tauandecha. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Canal+, Naisa Naisa et Madagascar. RTJ amin'ny Valy Maraina. Araka izany tompoko lasy tompoko vavy dia tonga soamantsara eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity maraina ity. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao maraina ny 14 Aogositra 2024 izao. Ny pejin'ny toekarena sy ny raharaham-pirenena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity taorian'ny fametraha-pialany ny ministry ny harena kibon-tany sy ny loharano-karena stratéjika dia noraisin'ny Prime Ministre Tsay Christian ny fitantanana ity ministera ity aloha mandriny fotoana vonjamaika ny tondrany anjany ministera izany. Nambarany omaly ary fa nampahantra ny Madagasikara ny tsy fahaizana mitrandraka ity arena ankibon-tany ity hatramin'izay. Mila fanovana izany ary atao lara-pamena ihany koa ny famoahana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana na ilay atao hoe code minier mba ho tombony ho an'i Madagasikara manomboka izao izany fitrandrahana izany ka ny tanjona dia Madagasikara no voalohany hahazo tombontsoa amin'ity fitrandrahana arena ankibon-tany ity. Omaly no totosa ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta sady ministra vonjamaika hitantana an'ity ministera ity zany sy ny ministra teo aloha.
eo amin'ny pejiny sosialy raha voatondro omaly fa dia hiditra tanteraka tao anaty fitokonana ireo mpiasa ny eo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar dia tonga teny an-toerana ny ministry ny finanterana Tinka Roberto ny voromaika niaraka tamin'ireto mpiasa ny ACM izay mpiasa anao fitokonana ireto. Nijery ny vahaolana tokony atao izy amana izao olana izao arak'izany dia nisy tokoa ny vahaolana vonjomaika hita hamana ity olana manjady amin'ny mpiasan'ny ACM ity mazava ho azy moa fa ny resaka tsy fandoavana karama izay vahaolana izay no raisina izay vahaolana vonjomaika tokoa hoy ny ministra saingy efa eo ampijerena avy hatrany ny vahaolana tena izy sy maharitra mba tsy iverena n'izao olana izao intsony hoy hatrany ny ministra ny fitanterana Tinka Roberto. Eo amin'ny pejiny toe-karena amin'ity an'ity no isokatra any Paris Frantsa ny REF na ny le rencontre des entrepreneurs francophones any hippodrome any Longchamp no anatotosana izany feonambe izany izay mazava ho azy moa fa voasa manokana anatrika izany ny filohan'ny Republika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. Ho tateritsika eto ihany ny mahakasika ny vaovao rehetra manodidina ity REF ity. Eo amin'ireo vaovao samihafa kosa araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny tompon'ny magazay sy mpitantana izany eto Madagasikara dia higiala tanteraka tsy hiasa eto Madagasikara intsony ilay magazay lehibe atao hoe Shoprite firenena telo eto Afrika no anarady any Madagasikara ka ialany ty magazay afrikanina tatsimo ity. Ny antony fanambarana ny antony zao fialany zao moa araka ny fanambarana dia noho ny fahambaniny ny fahefa-mividy amin'ireo firenena ireo ka miteraka fantiantoka ho an'ity magazay ity ka izay no natonga azy ireo nanapa-kevitra hiala tsy hampiasa izany intsony amin'ireo firenena telo eto Afrika izay tafiditra ao anatiny i Madagasikara. Fa eo amin'ny vaovaon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa nandefa taratasy ho any amin'ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny prefet an'Antananarivo mangataka ny fanesorana sy ny fanoloana ireo mpanolontsaina miisa 10 izay no antony ity taratasy nalefa any amin'ny tribonaly administratif ity. Tontolon'ny fanatanjahantena totosa tamin'ny farany herinandro iny ny fidina tsy fidina ilay lalao atao hoe Grand Open d'Analamanga eo amin'ny taranja tsipika netibe ka teo amin'ny vehivavy dia lasa ny UBM Ambohitrimanjaka ny fandresena izay nahitana ny Judicael Miray ary Nathalie teo amin'ny junior lasa ny Famambohipo nahitana ny Maefaso Tahina Riandry teo amin'ny senior lehilahy lasa ny ABMI Ivato nahitana ny Jimba Jackie Riadza ary teo amin'ny vétéran nahitana ny lasan'ny Bic Ambohimaso nahitana ny Odile Celestin ary Daniel ny fandresena tamin'izany Grand Open an'Analamanga izay no tanterahana teny amin'ny bolodrome fitaratra teny Tanjombato teny baolina kitra. Araka ny loharanom-baovao ofisialy dia efa any am-pialatana ny mpilalao izay voantso andrafitra ny Barea-ny Madagasikara avokoa ny fiantsonana azy ireo andrafitra n'izany ekipa pirenena izany mandritra ny lalao ifanandrinantsika amin'ny Benin sy Tanzanie ny 2 septambra eo amin'ny zareo Beninois etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina amin'ny 7 ora hariva raha tsy misy ny fiovana hoy hatrany ny filoha lefitry ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia tokony hanomboka ny 27 ny volana aogositra zao ny fatongavana ireo mpilalao eto Madagasikara. Misy kosa nefa ny mpilalao toa ny Ryan sy Metanira izay mety ho tara ny fatongavany noho izy ireo mbola hiatrika lalao amin'ny farany ity herinandro ity. Ankasitrako anao tompolasy tompovavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity antsa vitisy ny tetsy amin'ny lafiny teknika mpandeha kamarandriana kosa no nanolotra izany ho anareo mametraka ny veloma mandra-piresaka tompolasy tompovavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao ao zao ho antsika rehetra le mijery le fandarana aloha na ho anareo mpanohana ny fandarana reto le boisson anareo dia ny vokatry ny tany zany reo mba natao hoe fa mahatsara endrika an'le izy zany le izy mahafinaritra fa tsy hoe lasa hoe sponsor koa le akondro akory dia ho anareo mpanohana koa mba handefasako anjo hafa fanampiny amin'izay ahako efa koroka le anahy satria
akoatra ny rivotra de anaovako any mitoerakafa lay akanjo ka mba anaovana ny équilibre azy de fantatrareo fa manana arona koa zay metimety tsara am'le any metimety tokony asiana soratra hoe jino zany ty arona ity ary ny atao anatiny de tsinona fa ny vokatry ny tany mahafinaritra foana mitondra vokatry ny tany satria tsy laniko le reny akondro anankiroa le rehetra raha tsy zarainy raha tsy diso teny filamatry ny FJK moa hoe vitosy filazany tsara vitosy antsa vitosy technicianina vitosy filazany tsara Madagasikara mahafinaritra ka ny resantsika teo talohan'ny dokam-barotra de ny resaka momba ny marketing de réseau zay betsaka izy am'izao mitondraka izy am'izao fotoana zao ary tsy fantatro ny any amin'ny firenena afrikana sy ny any amin'ny firenena hafa mahantra mitovitovy amintsika reny fa ny eto amintsika aloha zany de efa ela efa tany amin'ny 20 taona lasa tany nahafantarako ny fisiany izy io ary de mbola misy izy am'izao fotoana zao fa zao izy be da be ny mahatonga azy be de be araka le ohatrany hoe reny hoe resaka hoe secte ny resaka hoe karazana fikambanana ohatrany amin'ny film reny zany le misy James Woods reny de misy ny vulnérabilité na mahamoramora kosa aloha izy ao mamparefy ho an'ny firenena mahantra sy ohatran'izany izy io manko misy historique be manomboka avy any amin'ny Russie sy sisa zao raha le anankiray le antaresy ravaviny antatiny ty ozy izy Vanessa Manonga fa misy koa ny ohatrany hoe Crodoine zao ohatra hoe voalasa voaresaka hoe misy artiste malaza de miditra de sisa le izy araky ny hevitro raha zao de za koa tsy andatsany le olona nanao an'le izy mihitsy satria misy nahazo misy tsy mahazo misy fa ny olana ao anatin'le izy de izao raha vao tsy mahay manrefy ny atao hoe risque satria izy io karazana investissement tsy ahitanao asa mivaingana io ka tsapanao hoe ny asako ty de tsy rariny raha tsy miveriny fa karazana hoe mandeha le izy mandeha ka raha vao rarakopana miaraka zany mirodana baobab de fa eo ny raisina raha ohatra ka atreo zany satria ohatra manokana aloha efa nanatrika ny conférence mombandreny efa niresaka tam'le olona mpandresy lahatra mombandreny fa za tsy nanao fa za tsy miteny ty olona rehetra ty anao le izy tam'zany hatram'izay za manokana aloha za resy lahatra am'le izy fa ny ozape no hitako hoe somary tsy maharaka ihany ny tenako satria tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay no nanaraka ihany keo nanentana moa ny tenako zany nanentana ny tao amin'ny Green World angamba tsy adiso angamba ny teny zay satria nisy olona nijoro vavolombelona tao fa dia ny fahasalamany de ny tsara ny taoriana ny fandraisan'lay produit zay vokatra navokany Green World izy io dia lazainy le nijoro vavolombelona fa dia riva ny andro ary de andeha amany raha namana de tsy tafamany izy noho ilay antsoina hoe prostate ary dia hoy ilay vadiny zay mpikambana ao anatin'ilay Green World hoe ity karazana zavatra hoaniny ty beta carotène ohatrohatran'izay le anaran'le izy de nohaniny any am'zareo any misy le izy beta carotène zany zany hitanao foana zany naiza naiza fa tsy hoe kory hoe am'ilay Green World ihany misy an'le beta carotène fa de misy an'io produit misy beta carotène io tany am'zareo tany de io no sotroiny nandritra ny ray andro fotsiny dia tonga de efa afaka namany ao izy ary de namany izy zany ary dia ozy izy hoe namany afa narary any izy mitsinaman'ny izy fa marary de rehefa avy eo ny sotro alizy nandritra ny 2 andro dia afaka tanteraka ary za zao miteny zao izy de sitrana Jesosy misaotra anao alleluia amen Jesosy ka manao le sitrana somatsara izy ary dia zay no nijoroany vavolombelona teo maro reo olona le miteny hoe nanao ohatran'izao ny fahasalamako teo aloha teo de ninana an'ity nandray anito le izy aloha zany de marina fa de tenenina mihitsy ary afarina ireo mpikambana rehetrarehetra ao anatiny tsy misy dokotera atona iray aza ary tsy fanafody ireto fanafody reto na iray aza fa produit ireto fanafody reto produit ireto fanafody reto ka rehefa mandray an'ireo zavatra reo zany le olona de milaza fa mandray produit be de be ny mpanao raokandro malagasy mpikambana ao anatin'ny zareo reny satria hita fa tsy mifanipaka mihitsy ilay izy amin'ny resaka fahasalaman'ny raha malagasy sy ny resaka zava-maniry satria na ireny ataontsika hoe vehivavy sahirana amin'ny aretina noho ny fadimbolany reny marary sy ohatran'izany de misy mety am'le izy daholo rehetrarehetra mba tsy tenenako hoe misy an'ilay mpanao dokam-barotra malagasy anankiray lay manao an'ilay fitsabonana enti-paharazana iny izy niseho isaky ny tele rehetrarehetra reny izy zareo manao le kravaty menamena reny zareo manao le akanjo fotsifotsy reny zareo tsy reny le izy everiny olona secte foana izy satria izy le miteny le hoe septembre ka tsy reny le izy ka tsy reny le izy fa satria raha vao miteny zay mantsy tonga de fantatra hoe izy zany zay le izy fa any le izy dia anjaratsika tsirairay avy ny mandanjalanja satria ny tena fototra zay zavatra zay de misy vola miodina ao anatiny ao efa nisy tonga teto amin'ny RDJ teto nisy tonga tao ambadika tao nitondra n'ilay karazana kafe iny ary le kafe nisy bandina nandrana tato amitsika tato nisy DJ nanandrana sa technicien atsika tato nanandrana fa milaza hoe tena milay le kafe
fa io kafe io tompoko 10 ariary ny vidiny misotro indray mandeha ianao na indroa am'lay izy zany hoe lay vokatra hoentin zareo zany tena anisan'ny vokatra avo lenta de avo lenta tokoa fa ny vidiny avo lenta de avo lenta tokoa ihany ko ka izay rehetrarehetra zay de apetraka ho an'ny fanapahan-kevitry ny tsirairay hoe hiroboka sa tsy hiroboka fa za manokana aloha zany rehefa tena mihaino ny fanazavandry zareo reny na ny MWR Life zany na ny ato amin'ny Greenword zany resy lahatra tena resy lahatra hoe misy vokatra ao ambadika ao ahodina fa ny fototry zay rehetrarehetra zay dia ny vola ary ny vola atrany satria ahodiny vola io ny endry zareo arany atao amin'ny Green World io tao anatin'ny roa taona sy tapany natongavana io satria io no anisan'ny zandriny indrindra am'ireo zavatra tonga ireo roa taona sy tapany teo eo roa taona teo eo natongavany teto Madagasikara teto efa nisy olona anaky 7 nahazo tomobile indro ny lakilen'ilay fiara dia atolotra mihitsy ity ny fiaranao fiara vaizy fiara vokatra ilay fahaizana miasa mivarotra an'ilay produit io ary dia fiara miasa izy aloha zany de tsy fantatro mihitsy aloha na fiara miasa na fiara tombola miasa fa de natoloka teo le izy ary niditra mivatana avy any Afrika Atsimo any moa lay lehibe piahy any Madagasikara zay miteny tsinony akambiazany zay olona neny dia miteny ameny misy zavatra tsy fantatra vita ny firesanletrana teo de ozy ny mpanantsika hoe mazava zegny mazava koa nda koragniny zegny azonao dia izy io raha ny fanazavandreo azy dia tena lay professeur Ly mihitsy no lehibeny satria mpamorona an'ireo produit phytosanitaire ireo ino moa zany filazany zany le vokatra avy amin'ny zava-maniry ireo ilay ramatoa io ary mpanodina an'ireo mitadiny hoe inona ny vertu manasitrana atao anatin'ity tongolo ity inona ny manasitrana atao anatin'ity voatabia ity inona ny atao anatin'ity kinininy ity inona ny atao anatin'ty zay zavatra maniry zay izy ka io professeur Ly io dia any États-Unis any izy no monina sy miasa ary ny foibeny dia any Chine any ary dia miparitaka eran'izao tontolo zao ireny vokatra ireny de anjarany tsirairay avy iny manapa-kevitra hoe hiroboka sa tsy hiroboka satria misy mifangaro izy am'izao tsy le niaraka tamin'ny septambra ihany fa misy olona hafa koa eny Andorano fotsy any misy eny Tanjombato eny misy hafa io ary de olona fantatra zao ilay zareo tsy maintsy maka an'ireny olona fanta-bahoaka reny hatao responsable communication ary dia fatatsika angambany fa ianina dia manao responsable communication na directeur de communication anyty anankiray ity de ito de le bandy niasa tamin'ny télé ito de le bandy mpanao film iny ito de le bandy mpihira iny fatatsika daholo reny olona rehetrarehetra reny ampiasaina le tarehy fanta-bahoaka satria ny fisitomana olona ny tena zava-dehibe ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay moa no mahatonga ny antsoina hoe dokam-barotra satria ny dokam-barotra tsy mbola mandeha dokam-barotra tsika ka mbola tsy dokam-barotra mbola tsy dokam-barotra tsika mbola tsy mandeha ny pub fa ny pub tsy maintsy mandeha rehefa tonga amin'ny fotoan'andro satria izany zavatra rehetrarehetra zany de tafiditra ao anatiny ny oera tsy maintsy mandeha satria na izao jino hitatsika zao any io ange rehefa ho dokafana ny vokatra anankiray de misy zavatra mahatsara azy foana ary misy zavatra tsy maintsy maharatsy azy foana fa maninona ny olona ny tsy mitsofoka ao anatin'io zavatra io misy fanontaniana hoe nahoana satria zay tany andehananao zao zay télé jerenao zao zay radio henonao zao jino foana mandeha ny jino ary zay toerana andehananao rehefa anontaniana hoe manao an'ity jino ty enao koa efa nisotro an'io mizara roa ny olona sasany teny mbola tsy nisotro an'io mihitsy sasany teny hoe zava nisotro an'io de manao ana izy aloha tsy hoe ratsy izy koa ohatrany hoe tsy hoe tsara kanefa raha zany rehetrarehetra zany no teneninao sarotra be ny ilazana ny go na ny tsiro satria tsisy zavatra miantraiky ato aminao le izy hoe rehefa avy misotro an'io de lasa maninona ianao lasa mienjana ve ianao sa lasa hoe za somary hafahafa foana hatramin'izay eny rehefa mahita an'ity zavatra ty fa lasa mienjana foana na ho sary vongana angamba ny afarako ty atsoatsy mienjana hatramin'ny tanako ny tongotro osy izy le boikely matseny mamany fa itony zavatra tony de matoa anaovana dokam-barotra de satria varotra alohany ao anatiny ao varotra misy zavatra amidy ao tsara ny jino za aloha efa nanandrany fa afaka miteny ny olona zay nanontany ana hoe manahoana le izy tam'za le nandrana le sotro le teto le avy ao ozy izy hoe aza sotrona tsony ny ambiny io fa sao de tsisy atao dokam-barotra tsony fa za efa sotro fa tsisy valiteny olona zay na satria za mpisotro an'io karazany zavatra vaovao rehetrarehetra io nininina mipotra avy any andramako sotrona daholo fa za tsy karazan'le olo za tsy sotro an'io misotro ary mihinana tamin'ny fresh vao nivoaka tadidiko mihitsy nisotro zay saralala teo akaiky ny ina mbola tetsy ambony tetsy eo amin'ny sopra teo taloha io inany teo taloha prise unique
prise unique ny anarany tetsy ambony tetsy taloha nivoaka ny fresh teo mbola eo izy taorinany zao izy efa tsy izy tsony de avy eo nivoaka tao am'izay le izy a nisotro zay sy rahalala bedalela zay tena koa tena mba tena mamy tena taibadika rehefa tatefara moa zany vao fantatra ay veny atao hoe panache zavatra tsy toka apamambo akoriny fa zavatra natao sotrosotronana lanalana azy de ohatra zay daholy a ireo entana rehetrarehetra zay amidy ireo fa ny zavatra somarina agaga de manomboka ary nafaly a de manomboka fantatsy ny olo Antananarivo eto ny atao hoe 303 hain'olo am'izay ny atao 303 zao de misy maromaro ny magnotany hoe aiza le zalana hitana 303 misy izy eto fa ny vidiny tompoko de midangana tena midangana mihitsy raha mihoatra misy eny am'le grande surface petite reny eny grande surface na petite izy na grande misy daholy fa ery am'le bara emy sisiny ohatrany tsy de mbola misy ale izy tsy miparitaka le izy ny grossiste ny ve tsy hoany am'le grossiste reny any ampamongady reny nitady zay tao 10 pointy ndray mandeha fa tsy misy mihitsy fa indro fa nisy olona nanana misy atao aminay raha ohatra ka mitady reo toerana iray any 10 pointy no mivatra ny 303 ary de am'izao izy misy an'le hoe avraza evitanao le avraza fa 55 000 ariary ry avana ny vidiny fa izy dia na ny poziny ary na tsy hosotrona zany zavatra ao anatiny ao tsy manino jerenao fotsiny izy tonga de mamo ianao tena tany sa mahinoheno ihany hoe jama hoe ohatrany somary nandrosiny hemitra kely za moa zany fantaniny ohatran'le napetrako ny vantaniny momba an'le hoe bety planety sy tantaran'le hoe life taloha le tam'le resaka telefonia zany reny fanontanitanina kely ara-toekarena ireny satria zao tsika mahino an'le vaovao teo zany le resaka hoe Shoprite de misy baraingongeza be ihany aloha zany amin'ny resaka toekarena zay mifandraindray am'le resaka natao teo ihany amin'ny tony akandraindray sy ny sisa sy ny crodoana sy ny WRC sy ny tsaiky tony le izy ao anatin'ny fandinian'ny tena tsirairay de tokony mahatsapa foana fa tokony enjera amin'ny tongotra roa iny fiteny rehefa miroboka ao anatin'ny zavatra tahaka ny tony fa rehefa ohatra ndraika tena tsena anankiray tena mazava tsara tahaka ny hoe ohatran'le ndresako teo zay tsy mbola voavaly foana hatram'izao zany efa fantatrareo reny hoe resaka bety planety hoe orinasa filalaovana zareo moa zany ny aona tamiko farany izy ny resaka hoe misy ny olana ara-administratif momba ny orinasa eo anatrehan'ny fanjakana za zany miteny an'le izy eto amin'ny rivotra de nefa ny rano tokony ho izy ihany koa tokony misy vaovao homena ihany satria ny olona rehetra roboka atao anatin'le izy ary le izy tsara le izy rehefa aveo nefa raha ny heniko de misy bakaplesy le arbre généalogique an'le zavatra nitranga satria ireo tompona andraikitra voaresaka tao anatin'ny olana nahazo ny bety planety aza tsaotsony zay aloha zany zava-misy sonareo an-tsaina tsara de fa ny fanazavana tsy azoko taony mihoatran'io mihoatran'izay raha maheno Shoprite zao tsika mety ho azotsika ihany ny fandeha ny resaka tsena ambadika rehetrarehetra resaka hoe grande distribution ny resaka hoe supermarché satria efa mivoaka amin'ny fomba ofisialy zay resaka zay hoe isitona ny Shoprite zany io raha tsena de tsena ohatrany tsena rehetra zavatra tsapatsika nefa tatoato be de be ny karazana supermarché tsy anonona ndray kosa eto fa telo avy hatrany ny azoko tononona raha ohatra anonona de azonareo an-tsaina le ary amin'ny lalana makary amin'ny andraro de azonareo an-tsaina le lalana anankiray ary ambadika ny sivavaka de azonareo an-tsaina le lalana anankiray le makary akatso izy ireo rehefa tena dinihana dia tonga de zao hainotsika fa hiala ny Shoprite de aleo ny pahay toe-karena am'izay ny anazava ny zavatra rehetra akoatra ny zavatra rehetra anetsaitsika aloha tenena mihitsy efa nisy niala koa tao alohan'io zay tokony amperitreritra atsika hoe maninona no ohatrany tsy mahatamana an'ireo tranombarotra ngeda be raisam-pirenena reo ny eto amintsika eto amin'ity Madagasikara ity efa niala ny tao alohan'io ilay Kortsy tadiditsika tsara mihitsy fa za moa anisan'ny nanao fanetarana tamin'ny Kortsy iny ary ny fampanantenana natao tamin'ny olona tamin'izany fotoana zany de hoe tsy terena ianareo amin'ny fandoavana ny tsikelikely ny entana vidinareo ato amin'ity Kortsy ity fa arak'izay mapetipety anareo fa iretsoreto kosa ny fepetra na ny masotsivana tsy maintsy arahana raha ohatra ka te hiditra ato amin'ity Kortsy ity ianareo fa vitsy ny gasy na ny ray anjara tamin'ny fividianana entana tamin'ny Kortsy rehefa nanotanina rehefa miresaka amin'izareo tompona andraikitra tao anatiny hoe any Maurice nefa rangah de tena ny olona rehetrarehetra de mividy entana aloha tsikelikely daholo tsy mety amin'ny fotopisaina ny tany mahantra sy ny olona mahantra tsy ampy voly fidiram-bola ny fandoavam-bola tsikelikely sy ny fitrosana hoe alaiko ty zavatra ao ty de aveo alohako tsikelikely vidiny satria tsy azo ny lay malagasy antoka ny hoaviny hoe raha ity moa ka voaroaka am'le orinasa io de ahoana ina ny afarako tsy higadra raha ohatra moa ka ohatra tsy voalohako ty zavatra ty ina ny afarako tsy
tonga de amidiko daholo fananana rehetrarehetra satria misy antoka zay le izy a ka izay rehetrarehetra zay mahatonga ny hiditra kizo amin'ny fitondrana amina firenena ohatra toy Madagasikara toy satria hoe tsy maintsy mila olona manam-bola be zay vao mety ampiodina an'ilay vokatra ao anatiny raha ohatra Shoprite moa efa voateny io raha ohatra ka ny Shoprite no raisina ohatra nampitahaina zareo zany amina firenena maromaro any aminazy any Afrika any hoe raha apitahaina amin'ny ato anany apitahaina maro ny Shoprite any Afrika de tsy mahomby ary kely ny olona metsena amin'ny Shoprite amin'ny reto toerana reto foany aloha ajanona satria mamono antoka andry zareo de dinio hoe karazan'olona ohatra ny ahoana ny petsena amin'ny Shoprite eto amintsika fa ireo ny olona mba manamanam-bola metimety metimety ara-pivelomana ny olona mitsofoka ao Shoprite misy zavatra maro ao amin'ny Shoprite a mora no nenetsena ny olona tsy mahalala an'izay mantsy satria ny olona metsena eny an-tsena ohatra fotsiny zao hena vary sy hena tiako tenena zay ny tena fototry ny sakafon'ny malagasy amin'ny andavanandro ny vary sy hena de vidiny olona tsy any amin'ny Shoprite ny akabeazany kanefa ireo olona piatsena any amin'ny Shoprite de mahita fa aleo mividy vary sy hena any amin'ny Shoprite satria tsy vary sy hena ihany no vidiny ihany fa mividy cahier izy rehefa avy eo mividy toaka izy rehefa avy eo Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade, Gino Tropical. Dramiko, orim-batoko, simenitra orim-bato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra orim-bato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Drais, sady mireharemantsy efa vita malagasy. Simenitra orim-bato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaiky anao indrindra. Olsim, manorina mba haritra. Mpanao mpandrara, te ampiroborobo ny asanao ve ianao? Vonona ireo tivitana hanampy anao amin'ny fampindramam-bolatra amin'ny telony zato tapitrisa ariary. Averina tsy kelikely arakaraka ny fahafahanao. Otivitana feno 20 taona miova ho SMEC. Nateo aza ny valanaretina COVID-19 izay nisy edrana fahasahiranana maro, nisy anefa ireo olona izay nanana fiahiana ara-pahasalamana ka nahazo tombony satria nisy nandrehan-tanana ny ampahany tamin'ny fandaniana nataony. Ao anatin'izany ireo mpikambana mutuelle de santé rien izay tolotra ara-tsosialy ao anivon'ny Otivitana SMEC mandray an-tanana ny ampahany betsaka amin'ny saram-pitsabony sy ny ankohonany. Ahoana koa ty le ty e? Tsy nakandroany mama. Hey, allô? Dorko. Ondeao mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharanitana. Dorko, hitanao eny am-pivarotra mahazatra anao. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be utkay, meto andret. Kubai, di manjado ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Ilamina tanteraka ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Baobab Bank Madagascar, ny fitaovan'ny mpianatra, ny frais d'inscription, ny écolage, sy izay mety ho fandaniana rehetra, ary mbola maimaim-poana ihany koa ny assurance mandritra ny taom-pianarana. Manatona ny maso ivo Baobab Bank fa hanampy anao izay amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fampindramam-bola manomboka amin'ny 2 hetsy ariary. Ny crédit scolaire Baobab Bank Madagascar natao hanampinandray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ao tsara daholo ve? Tonga indray ny ririnina. Vovo-dronono au lait en chocolat ilainao amin'izao fotoan'izao. Anombohanao amin'ny tontolo andronao. Tena manome hery sy tanjaka noho izy be calcium sy zinc. Ianao koa atanjao dieny izao ny vatanao miaraka amin'ny vovo-dronono au lait. Chocolat, ny tsiro tena izy. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction.
Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Menay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha ay sady afaka ichargena finday TV homme 5000 dia azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 373 39 voazo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Bonbon JB, Céline Mlay Befna Famit. Bonbon Opéra, j'allais tirer mal les facantino, Miss Savdianan, Genoun, Voinzna Café Noir. Choc Massac Njay, Bonbon Vovo, Amlet sur Tina Manduna B, Miss Tirvo Sarmakiran, Navomadi Sisakai, Kaon, Massac Sets Massac, Arpecto, Light Simis Vinam Noitsun, Ma Pafana Mianj Magatik, Arma Pangatiki Mianj Mafan, Anjamoye de Wasno et Tikbe Bonbon JB. JB, Ainavao Isanandro. Bonbon JB, Céline Mlay Befon, Tena Famit. Bonbon Opéra, j'allais tirer mal les facantino, Miss Savdianan, Genoun, Voinzna Café Noir. Choc Massac Njay, Bonbon Vovo, Amlet sur Tina Manduna B, Miss Tirvo Sarmakiran, Navomadi Sisakai, Kaon, Massac Sets Massac, Arpecto, Light Simis Vinam Noitsun, Ma Pafana Mianj Magatik, Arma Pangatiki Mianj Mafan, Anjamoye de Wasno et Tikbe Bonbon JB. JB, Ainavao Isanandro. Miam miam, miam miam. Miam miam, 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 miam miam. Renareo ve zany? Raha nanana fo afaka amin'ny fomba vavanareo dia zany no natao vao manandrana mini crunch KFC izy. Burger kely, vita amin'ny nofona koa tena malefaka be, sady matsiro be, azonao amin'ny vidiny 12 000 ariary. Mini crunch, tanterao ny revi-kalinao. Mini crunch, azonao amin'ny vidiny 12 000 ariary. Ao amin'ny KFC Akordigy natana Waterfront. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampoly isan-jato be izao mizana-bolana tolotra accès banque Madagasikara ho anao aza tara sao ianao reriny tsy sitraka alefaso din'izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny atsony 032 32 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger na accès banque Madagasikara mifangatahanao zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao Accès Bank, Soutchéri. Nifa ungyazana, sinifa haizana, nifa menjehana, ufa pandusuwana, fandusuna maharicha, karitote na lafacha, yara kamuna upisana, rusina tauandecha. Avec vous tous les jours, les stylos Schneider accompagnent vos succès. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miditra mivantana dia afaka milalao miaraka amin'ny Gino ihany koa dia mbola ny tanana ihany hoe le nilalao tamin'ny herinandro Solany fotsiny alaivo ny lokanareo fa misy loka afaka makatsianareo manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 4 ora sasany. Ny akondro dia anisan'ny loka. Miaraka tompoko. Salama tompoko. Mba ilalao. Izay fantanina ho anao, fantanina anankiroa iny rehefa mahazo loka ianao. Izay fantanina voalohany misy tsiro karazany telo ny Gino. Cola voasary papay sa cola limonade tropical sa cola voasary makirana garana. Cola tropical limonade. Izay marina. Fantanina faharoa anao ny Gino dia zava-pisotro misy alcool sa zava-pisotro mamy misy gazy. Zava-pisotro mamy misy gazy tompoko. Izay marina fa za miala ianao dia raisina ao ambadika ny anaranao. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka.
dia za koa aloha saika hanao fisaorana kely koa raha goty amin'ilay tantatra eny endra voangatsinana satria teny efa mba nisy enfin fa ny anà lesy le lavaka eo anolohan'ny surprise dia mba saika hanao fisaorana koa manko raha goty fa misy manko sasa miteny ianareo manko ohatra mitsikera siana foana dia mba izy zava-misy ngely tsika rainay fa tsy hoe inona koa fa dia mba misaotra zay rehefa hoe misy mijery zany le izy manao rivotra fa atahoana fa tongotra ny zoro tsara mitany zay misaotra le izy misaotra ny surprise aho nefa akondro mahazo akondro ray izy Larissa mahazo akondro ray izy mapetrapetraka foana eto reto misy ihany moa zany eo ampiandrasan'ny olona miantso manontany dia mandeha ampitiavana foana ary ampahatsorana satria namana daholo tsika malagasy ono ahy véhicule prioritaire moa zany mitondra vola be reny ao anatiny Brinks tsy fantatro tsy voatery ho Brinks satria karazana fiara le Brinks Merabe tompoko lasa lasaka izy mbola miteny amin'ny rivotra aza salama riko salama cinq kilalaotinao manao ana Radio Dauphin salama fantaniana mora kely Radio Dauphin sady efa miverimberina teto ihany izy reto marina ndraso aloha aiza no ahitana vokatra Gino Antananarivo ihany sa manerana Madagasikara manerana Madagasikara fantaniana faharoa anao mitovy endrika amin'inona ny logo Gino hazo voninkazo sa ravikazo ravikazo marina nahazo loka indray aloha ianao zany mankasitraka Radio Dauphin dia raisiny kotara mivadika ny anaranao ao anatin'ny adihevitra samihafa na amin'ny resaka eny an-dalana eny an-tsena na ny resaka ao anatin'ny Facebook za dia miteny an'izay foana ao anatin'ny fifampitaizantsika menakalo ohatra surprise zao loha hevitra ato fa misy tena hoe un frein comptable mihitsy ny resaka ataon'ny olona sasany satria zao tsena resaka fantatritsika tsara ao anatin'ny toetratsika amin'ny fiofanana fa ny fanofanana misy allo za kosa tsy maninona so dia zany maninona zao saika antaniko an'le resaka le hoe mpitondra vola ao le fasy le olona aloha dia allo mandroso tompoko saika lasa tany Amerika ato miarahaba tompoko miainonao miarahaba anao afaka miteny ianao kilalao azafady tompo tonga dia fanontanianao anao ary maheno tsara maheno tsara tompo zavy any mivarotra ny zava-pisotro Gino eny amin'ny épicerie sa eny amin'ny toeram-pivarotana rehetra sa eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe ihany any Afrika Atsimo elaka ny varotra rehetra tompo marina fantaniana faharoa anao ny vokatra Gino dia vita malagasy sa avy any ivelany isa malagasy marina dia aza miala ianao fa raisinao ambadika saotra tompoko mankasitraka indrindra dia fantatritsika tatoato misy supermarché vaovao be dia be amin'ny enseigne samihafa ary azagaga tsika efa rehefa atsoatsy ary efa hita amin'ny prochainement ho avy ny hafa ainareo ny atao hoe lobby miarahaba tompoko saika mba ilalao sady anao ihany koa raha mamarina hatramo farany ianao le alika aloha asay vovoaka azafady somary atao ambanimbany kely zany marina sa diso eto Madagasikara ihany no ahitana ny marka Gino manerana misy firenena hafa ihany koa dia misy ny vokatra Gino fantaniana faharoanao inona avy ireto loka hita ireo loko hita amin'ny Gino manga sy mena sa volomboasary sy maitso sa maitso sy manga manga sy mena tena zay ve averiko farany manga sy mena le loko hita volomboasary sy maitso sa manga sy mena sa maitso sy manga efa mena fa amin'ny rapony inona le t-shirt hitanao aty net inona manga sy maitso volomboasary sy maitso sa manga sy mena sa maitso sy manga volomboasary sy maitso miaraka volomboasary sy maitso marina za miala ihany koa ianao fa ianao nazo loka farany aloha tamin'ity anio ity mankasitraka tompoko raisiny ao ambadika ny anaranao ka lasa ohatra ny temaso be zany lalao androany fa dia ahoana ho an'le madamany antso teo afaka miverina miantso raha mba afaka miverina miantso ianao fa tsy voaray ilay izy fa tapaka ianao tompoko salama tompoko tsotra ny jirama ihany aloha saika adiny tokoa zay zao fa
le teo semba taty aminay zao fa eo zay maka rano herinandro zay makasitraka jirama ity ambo miadana vara atsimo ambo manarina ary tokony ohatranko iny eny aminay eny avabohitra makasitraka tena izy fa tsy ka zay nge oa le teneko teo mba makasitraka rehefa mba misy firiny alaila makasitraka le fiara le teneniko teo hitanareo anatin'ny atao hoe constitution dia Amerika io ambasadiny Amerika io ka naika lasa tany Amerika teo territoire tatana Za ihany le teo fa niladiniko ny tenen'le hoe ambadika anao fa aza miala crédit anao dia tsy voaray le anaranao atreo ihany koa moa zany ny lalao erahana amin'ny Gino androany farany fa resinay lehilahy ihany nareo aloha raha satria telo lahy zao dia vehivavy ray no navy tam'le izy teo resiny bady ihany aloha tamin'herinandro dia lahy daholo fa tsy zavatra mampagagana le akondro anankitelo Larissa io ke 3-0 le mpitondran'ireny fiara reny mantsy araka le resaka ataontsika eto foana dia namana foana izy reny raha vonona ny resaka sy haino fa nifanena tamin'le fiara mitondra mahafinaritra anany resaka anjoriny satria afantarako zavatra ohatra nyreny lefa piba kely tsika neny anjoriny moa zany marangitra ona resaka anjoriny ambadika dia ty tsy anjoriny ty teny Ranomena zany vao maraina andeha hiasa teo dia mifanena amin'ny fiara mitondra an'le vola dia misy pirilipolipa be enao ve le miakanjo menamena dia manao solomaso ohatran'ny lava volo iny tsy izy raisin'ny teknisiana ambadika eo le anaranao no madama le karazana fanamanena fitarainana kely ataoko zany fitarainana kely ohatran'ny zazakely tato voatona bisikileta mihitsy dia nandeha fiara nidina avy any Ambohibao zany andeha hamonjy an'ity rivotra ity dia eo anoloan'ny ambasady amerikana mifanena amin'le fiara mitondra vola reny moa zany izy ny tompony andraikina izy reny mba tsaina koa izy ho tonga ety amin'ny rivotra ny ankapobeny satria le vola ao anatiny ny fieritreretako azy tsy maty ny olona any alohany raha ohatra tsy tonga alohany le vola akoatran'izay ekeny fa mety misy veny hoe misy anakana sy ny sisa amin'ireny tena izy manao pirilipa iny fantatry le vola ka zao le zavatra nitsangam-pahitarainako hoe amin'ny ilany akavanany lalana izay andehanako satria za efa tena amin'ny sisiny ny arabe mihitsy dia misy fiara mifanena amiko dia nisongonandry zareo zany io fiara io satria izy pirilipa vola maika fa raha tsy niala zany dia ahoana za dia miteny misy vehivavy ray fantatro izay fa raha zany mitondra le fiara dia nijanona izy tsy nandeha niala izy ny freine ve ilay voiture d'escorte mialoha raha sendran'izay satria saika tany Amerika aho za saika tany Amerika nefa rako zany azo lahy zany azonareo saika tao Amerika nefa rako satria nahoana hitanareo rehefa mandalo ny ambasady amerikana fa manoatra noho ny mandalo lony nisy rangaha zay ny ansy teo ajanona ny radio rehefa miantso amin'ny RDJ fa enonao anaty telefonina foana izay rehetrarehetra reto na izay olona rehetrarehetra izay hiditra iantso atao mbambany radio na ny tele dia mifampiresaka tsara mifampieno tsara ao anatin'ny telefonina mazava zay tena dokam-barotra ina moa zay nataoko loatra n'izao zay satria teo dia misy mbola hitra indray ranga nareo mampamanginy nareo rehefa miantso le olona nareo tsy miantsoko dia le teneniko zay hoe ny ambasady amerikana dia efa mampatahotra kely mandalo anoloana namana koa ary ny eo satria nareo mandalo mijanjanona sy ohatran'izany eo ka teo anoloan'ny ambasady amerikana misy le nitranga dia tao moa zany général Pazadidier moa taloha zany izy tonga dia miantso tonga dia mamaly mihitsy sady manazavy fanazavana zany ny tiana ho azo hoe dangereux le fifanenana aminareo ekena fa vola sarobady ekena fa vola arovana ekena fa vola mety maika olana ano any na hoaterina any banky ano any sy ny sisa fa mpitondra vola izy iny raha tsy diso dia misy fiara tena eo aloha dia niala ako satria sady nijery no nahatsapa fa zao efa any velany arabe ny antony tsy misy hoe mikisana ianareo mialoha eto zany dia miteny
ary makataka ny tompona andraikitra tahaka ny nataony général Pazadidi teto amin'ity fandarany ity, ahoana ny momba ny maha-véhicule prioritaire azy a eo anatrehany mety ho danger en circulation amin'ny fangalany an'izay priorité zay a mandeha. Ambulance manko a tena tsapanao mihitsy hoe misy marary any anatiny iny a, enao mihitsy ny ray aza no makany Amerika mihitsy amela azy andeha. Fa ity ekeko mety véhicule prioritaire io fa zany tsy mahay mille borne. De antaniko zay satria nahoana tsy izaho irery fa nisy moto tao aorinako de mbola nisy fiara anankiray somary gaga ihany kosa aloha izahay. Satria ny tena fandehan'ilay izy de miala ianareo andehananay le izy. Ny antony lasa lahara manjoy telo ny fanenanay ka Amerika ny sisiny ankavanana. Any lalàna international zany ny vola ny priorité aloha, zay vao ny ambulance, zay vao ny pompier any amin'ny laharana faefatra monsieur président république. Matytsika marina. Zay no any indesina international mihitsy fa afaka mamantany. Ahoana ny fandaminana de zavatra mantana zany de zao hoe hanome lalana le olona zay tsisy olana ohatrany ambulance hanome lalana mihitsy le olona any fa mba somary angatao le lalana rangafa le izy ge tapoka be ny antony manko de zao araka le tenin'ny radanoara hoe en l'espèce hitanareo za le miteny eo loin de moi l'idée de miteny hoe atero anonymement sisy ekeko zany eto ndray nefa de manao fanamariana momba ny lalàna manompo vola be zao tontolo zao tena manompo vola be zao tontolo zao danja be mba ina kely radio zafady eo tsy menao ny anja fotos baiboly sy prioritaire zany ny mpitondra bringsaka faly zay valiteninao zay na fampiasana aromarany fa tsy nazahoandreo alalana fampiasana giro para la limite manana izy fa tsy hodika prioritaire izy raha eto vilny raha eny amin'ny route nationale là no ohatra prioritaire no izy accompagnena sécurisena force de l'ordre fa raha iny vola raha iny fourgon mandehandeha fotsiny am'izao iny na misy vola izy zany na tsisy vola de ho prioritaire eto amin'ny ville sia zay valina lalàna mamaritra an'izy aloha tsy te manontany any amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny sécurité publique eny amin'ny route nationale fa tsy mitovy ny lalàna mamaritra an'ireo reo amin'ny ville sy any ivelan'ny ville io mankasitraka tompoko ny zavatra nafinaritra tamin'ny général Pazadidi manko tam'izay tonga de nianjo izy de nanazava hoe misy ozy izy no mety fanaizanina tsy zany ao anaty fiarahamonina foana ny fampiarana na ny priorité na ny voiture ouvreuse na ny escorte fantatra fa ny olona tena ho anareo rehetra manana ny pirolip rehetra sy ny sisy reny efa miteny fa ny olona mame ny olona ranazavakely an'le izy teo fa tsy tonga lafatra tompoko azafaty eny tompoko tsy brinks ny resako fa convoi de fond convoi mihitsy zany misy tobila maromaro fa raha le brinks sy priorité satria privé manko izy reny fa le convoi de fond hoe zany hoe note fanjakana mihitsy perquisition mandat de perquisition mihitsy manomeny note mitondra le izy zay ny priorité fa tsy le brinks ka convoi lavalava le izy tobila zany hoe misy tobila mampilaza ny endosy atao hoe ouvreuse aika tsisy an'izay zao le anaty ao tsisy an'izay le anaty ao de mifampinana any anareo rolahy manana droit ianao fa tsy izy zany tobila tokan'izany tsy izy zany tsy tokana le izy fanankitelo telo mbola zay convoi de fond filazany zay fa mifanakaiky bery zareo zany hoe tsy nampilaza tamiko izy tam'za tany amerina foana ao anatin'iny misy lalàna manao hoe rehefa convoi de fond anaty ville de tsy maintsy serena dispositif ozy izy mifanakaiky tsisy olana misy le izy ka ville iny vao mifanalava tsisy olana misy le zavatra ny tranga fifanana maty izy reny misy fifanana reny fa mandehandeha azy karaha reny tsy maintsy armé zany hoe gendarmerie na ny miaramila no miaraka am'ireny vao afaka manao an'iny izy de ho no raha le fifamovozana ny tranga teo zay de voadonany le moto ohatra de le moto diso zany le moto mety tsy ho diso izy fa ny tena marina tsy mahazo mijany ny fond iny fa lasa fa mety après vao manao constatation manahirana tokoa voly io zay le izy brinks izy fa brinks tsy priorité zany fa tsy brinks le izy fa karazany anabaviny ray ny angamba iraka fanjakany reny manao convoi anankitelo reny
any banque centrale zany raha ohatra ho azavaina. Ay, mazava Eny be. tompoko, mankasitraka tompoko. Mazava tsara zay a. De mba manao fanamariana am-pitiavana zany zay foana ny tenen'ny olombelona tsotra e sy ny olona mifamoivoy e. Tokony mba azo atao ihany ve ny tsy mampisy danger amin'ny fifamoivoizana raha le zavatra nitranga teo an-dranomenina kosa aloha. Za mpitondra tômôbila sady manana permis a, saika nidona tany Amerika ahy. Voalohany a, taitrahako. Any zako olona concentré mitondra tômôbila. Ary fantarareo fa za mandeha 520 kilometatra isan'ora tsy mivady mandry. Koa le endry be ozy izy ny olona milama be raha tena be da be. Kota ty endry be rehefa eny an-tanany eny. Za sady tsy manam-bola. Za amin'io ko manao convoi de fonds ny carte bancaire koa. Atao anaty sac banane carte bancaire koa. Convoi de fonds koa ne ahy. De mba fanamariana araka le teneniko zay hoe ampitiavana tompoko hoe mba azo atao ve no mba mijery. Miarabatsika rehetra. Salama tompoko. Marina daholo mihitsy ny tenen'ny olona rehetra teo hoe Brinks koa tsy voiture prioritaire reny. Tsy Brinks nefa tena marina be reny. Marina be ny tenen'ny olona fa rehefa convoi de fonds tonga vola reny surtout route nationale de tsy maintsy misy ouvreuse misy escorte marina daholo reny. Fa sao de zay mihitsy mampilaza any aloha misy an'izao manaraka ao dikan'izany tokony misy dikana zany matoa misy ouvreuse mandeha eny misy escorte zany le izy. Fa sao de misy koa manko taxi be eto amintsika koa manao an'ireny le tena mampikilinon felatanana kely mivao de angata zany de tonga de mahazo. Tonga de mahazo an'le inona moa ny tenen'ny honorable inona moa ny tenen'ny honorable nahazo ny honorable reto ozy za mampivoly izy honorable mampalahelo zay le izy. Zay le izy ok le namantsy a fanamarian-drivotra ny any teneniko eto a ary zay no nahatonga le nanonako ny zoky Paza Didier satria aingana be ny réactivité tam'izay ary tonga de misy tompona ndraiky ta voalohany mihitsy nazavo miantso telefona. Salama tompoko. Za zany mba mansaka antany le rangahy article firy le milaza le convoi de fonds priorité. Le izy priorité tsy olana. Andasa aloha za zavaiko anazy. Ohatra fotsiny zao jereo ny président de la république misy ouverture na motara anankitelo zay vao mandeha ny véhicule zéro farany police raha filaharany amin'ny nampianarina amin'ny code de la route ny médical voalohany indrindra ny priorité après ny personnel médical fahatelo zay vao ny police sy gendarme faefatra véhicule escorté par les policiers gendarmes zay ny ao anatin'ny code de la route. Azonareo le izy le filazana am'le resaka convoi de fonds zany raha ohatra manana an'izay resaka le hoe au moins nasiany ouvreuse na motara milava de mialoha de efa miala ny olona ohatrany rehefa mandalo ny président de la république prioritaire exactement fa ny zava-misy ny Brinks ianao indray mitsiny satria ny azy blindé zareo le mpitondra le véhicule ny banque centrale na chargé na vide de zivo satria izy priorité au moins mba tokony asiany zareo deux véhicules any aloha mampilaza anao satria za koa efa saika tratra ohatrany goty zay sur la route nationale zay ny tenenako an'le izy. Ny zavatra ampitaina aminareo tompona andraikitra ny olombelona tsotra ny citoyen de tsotra mampalahelo kely ohatrany voaloboka mihitsy tena tonga de mandeha ampitiavana izy manao ny fanamariana satria izao sao de susceptible nareo na kirikiriny nareo resahana le izy fa ianareo tompona raikitra amboniny zareo zany ohatrany nataon'le général le teneniko teo no ny fampiantso rehefa aveo ahoana le ty taiza le teny mboboata amin'ny folo sasany le ty izy de nanazava izy rehefa aveo hoe raha ny tokony izy de ireto avy araka le resaka natao teo moa zany de efa nisy conflit na hevitra teo hoe atao mandresy zany ny Olympique de Marseille sa ny OGC nisy tam'le toraka tavoangy tam'le ana satria lalàna sy zava-misy ny resahana de miverina makany amin'ny l'espèce tsy misy lalàna am'izay fa ny jurisprudence de ny fomba ampiaran'ny olona tsotra ny atao hoe lalàna. Naro? Salama tompoko. Mirabaranga. Zany Mitoy an'izay le resaka goty zay fa ny any amin'le machine ndray tiako tenenina. Machine inona? Train. Ny machine train io. Fa faiky iny le lohana
le lohan'le vaovao iny tsy haiko na le masinina vaovao izy iny na ina fa te amin'ny ray maraina amin'ny 12 alina marchandise te iny aminay endrondro iny fa farak'izay zokony rangaha le klaxon fa inga izy iny zany hoe rehefa hoe amin'ny any loatran'io ina moa zany mety mitondra voly le riana fa zay zany mba hitsoko ny tokony andraikitrany ao Madaray loha mihitsy hoe inona mba solution mba azo tokony atao lasa tapazy nocturne teny makony tena tapazy mihitsy le tena faray ny aminay Anjanahary tena maro tena zalahy efa mandady an'iny le epitarabe eo zany tokony hoe normal manino le klaxon ohatranao tena mbola lasa any amin'ny 50 mètres miala amin'le arabe mbola le klaxon tena zara nga tena mba mingavy hoe afaka toriana ve le olona ohatran'ireny satria tena tapazy mihitsy le atsika zany atoary moa manodididina atsika menakavy ka azo alefa mafy ndady matosy aza dino ihany koa ny dokam-barotra Live Prod manolotra anao duo VIP lay fampiarahampeo Body sy Nzakatina ny alahady 5 septembre amin'ny 3 tolakanjo fampiarahampeo 70 isanjato iran'ny Body sy 80 isanjato iran'ny Nzakatina ary ny alahady 12 septembre fampiarahampeo 70 isanjato iran'ny Nzakatina sy 80 isanjato iran'ny Body samy ao amin'ny Kantanmena VIP 50 000 ariary réservation 40 000 ariary billets 30 000 ariary partenaire Sotis Madagascar boisson officielle Big Tapakila Nectar 4 Tapak, partenaire média RDJ, événement live prod. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Gino Tanko, Orombatoko, simenitra Orombato, safidy tsara ho an'ny fanorenana. Simenitra Orombato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Drais, sady mirehare mantsy efa vita malagasy. Simenitra Orombato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaikaianao indrindra. Holcim, manorina mba haritra. Allons comme ça, c'est qu'il fait la présence. À quelle heure allô, hein? Envie Ligue 1 Uber Eats. Présent. Ni Liga. Présente. Ni Première Ligue. Présente. Arène Bundesliga. Présent. Yen tanteraka ireo championnat baolina kitra manomboka ny 7 aogositra ho avy zao amin'ireo chaîne Canal Plus Sport. Aza tarary an, manaova réabonnement mialohan'ny fatapahan-sary dia mahazo ireo chaîne bonus eo no eo. Les bouquets Canal Plus. Ahoana koa ty le ty e? Tsenako androany mama. Ehe. Allô? Dorko. Ondeao mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra, lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avolenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharanitana. Dorko, hitanao eny am-pivarotra mahazatra anao. Aina po bara amin'ny endriny vaovao, fa manina arany tsara be. Lay goûter vita amin'ny vary, misy chocolat, be vitamine sy calcium maro fer. Mampatsilo synergie. Aina po bara, vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Menai anao ny fiovana Baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV amin'ny 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka isargena finday TV amin'ny 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra
À nos contrôles, équipe de Pélican en position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Yanoku atrampas tunanifidiran mpianatra miaraka amin'ny Pélican des fitaovam-pianarana avo lenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux, ary blanco. Mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona mianatra tsy misy toy izany no miandry anao. Tonga vanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpandinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao. Pélican. Bonbon JB, Céline milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra, zalay tsiro malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Bonbon JB, Céline milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra, zalay tsiro malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Rehefa mba mivoaka any ianao dia aza dino savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy inona? Dia mba hividany savony fanasambilisy vovon-tsavony anasan-damba-koka ay. Ary raha tonga dia savony Zantany hovidiny savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 27 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Miam miam, 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 miam miam. Si votre bouche avait un cœur, voilà ce qu'elle vous aurait dit en découvrant la nouvelle mini crunch de KFC. Un mini burger au filet de poulet tendre et savoureux à apprécier à 12 000 arrières. Mini crunch, laissez parler votre bouche. Un mini crunch de KFC à 12 000 arrières. À KFC accordé ou tana waterfront. Ianao io mba fetsifetsy fihenam-bidy na remise latsaky ny ampoly isanjato be izao mizana-bolana tolotra akse banko Madagasikara ho anao. Aza tara sao ianao reriny tsy sitraka. Alefa sodiny izao mifangatahanao ary aza melana raha tsy mahazo valiny. Antsony 032 32 033 15 na manatona masivo na alefaso amin'ny Facebook Messenger an'akse banko Madagasikara mifangatahanao. Zao de zao ianao sisany tsy nisitraka misy ny sahaza ho anao ao. Akse bank Tsotreri. Ny fahombiazana sy ny fahaizana, ny famendrehana, ny fampandrosoana, fandrosona maharitra, kalitao tena lafatra, miaraka aminao isan'andro sy natao amin'ny rehetra. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. RDJ amin'ny sivy maraina. Misy rivotra. Leo misy rivotra. Misy rivotra. Averina indray. Misy rivotra. Manana telo amintony? Alefa. Ao, miarabantsika rehetra. Salamo. Vahiny zany. Zay efa teto foana. Ainareo so prête andeha? Oiza. Andeha. Ho anareo tanàna Karanetsa avy eny Ambatomamana. Ambatomamana dia efa anisan'ny tanàna nisy torista nampitsidika noho ny fankalazako azy teto Ampirivotra. I Ambatomamana no toerana nahitany Valérie Trierweiler izay vadiny François Hollande. Nefa ny Céline Dion namorona ny Jean-Jacques Goldman ny Pour que tu m'aimes encore izay niraina izy Goldman nefa io tao an-dakozia ny Jean-Pierre Brickman. Mafy zany le tsy sérieux zany. Na Jean-Pierre Van Damme dia ry saondra Sernirina nefa niara-nianatra taminay taloha
ndray tany université ndray tany Ambatondrazaka dia natao mariazy zanaka zareo tany Sabotsy. Afinaritra izany resaka izany. Ka isika taranakaranetsa avy any Ambatomamamanina dia isy ny fiaonan-dehibe antsika amin'ny Sabotsy ka dia samy mihaino aorian'ireto vahiny ireto fa hanazavazava ny momba an'izay fandehanana eny Ambatomamamanina amin'ny Sabotsy zay. Ino moa reto ny ananana rivotra tsy hanamafisana amin'ny malagasy sy ny taranaka hoe ataovy ny tetiarana. Larissa, anao. Ie, mandray vahiny tsika miaraba natenana vao amin'ny Orange Ampasamadinika. Ie, faly miaraba antsika rehetra manaraka amin'ny fandaharana dia miaraba jinao aminazy. Ie, fiarahanareo fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Kawaiza mbola misy ve izay tolotra izay amin'izao? Ie, mbola mitohy ilay tolotra amin'ity volan'ity efa herinandro mamaraparan'izay zao faradoboka dia tsy hainay tsy sotra izay rehetra efa tonga tao aminay efa maro be tamin'ile herinandro teo dia misaotra an'izao rehetrarehetra izay mividy smartphone sy nanao internet wifi beurre atao aminay dia mbola manenta an'izay ho an'izay mbola tsy manana smartphone dia tonga avy ao amin'ny agence anay amin'ny Orange Ampasamadinika malalaka tsara ao aminay dia raisinay ampifaliana ianareo mana service rehetrarehetra izay. Na ohatra ary nareo hoe misy numéro manokana tianareo alaina, numéro spécial raha mbola tsisy manana dia tonga avy ao aminay. 00769 ohatra. Tonga avy ao aminay. Fankatỳ amin'ny James Bond dikany. Ie. Dia manana ny gamana téléphone rehetra koa zay ao misy manomboka amin'ny 169 000 ariary dia efa mahazo smartphone dia misy marque maro zay toy ny Infinix, misy Tecno koa ny amin'ny Orange. Oui, Itel, Samsung. Incasable koa zany. Ie, dia ilay tolotra wifi beurre mariako fa afaka manao test ny trano zay vao manao an'ilay tolotra zany hoe afaka mijery tsara nareo mety tsara zay vao miditra amin'ilay manino la manao test za manandra na hoe mety tsara amin'ilay zavatra tianareo atao ilay izy tolotra tsy matotra matso iahe ny akanjona mbola tsy mety rany sady tsy manaraka mpanona fandarana mirabe vitany nazy mbola tsy vitany asika dia mbola mitohy koa ilay promotion amin'ilay wifi beurre raha mbola taloha zany roa volana ny caution aloha amin'izao zany iray volana ny caution aloha mahazo fanomezana avy ao aminay zay rehetra manao an'izay tolotra izay sy mividy smartphone ao aminay tontona foana tolotra mahafinaritra mba dia mbola misy koa mofomamy avy ao amin'ny Kawaiza efa hitanareo moa ilay Kawaiza allo totoa ampiainy mihitsy satria be dia be manontany aiza ho aiza ary ilay Kawaiza miaro amirivotra le Kawaiza eria mamasina eria Tsimbazaza dia miakatra eria ambonimbony ery dia kadilalana iny lalana iny kadilalana amin'ny côté gauche iny dia izy eo ambonimbony eo dia ny tsara fandraisana izay foana manko tena atao rahan'ny olona rehefa mandeha amina toerana anankiray hoe vaovao. Ie, ao aminay mahafinaritra ao Ampasamadinika dia mahafinaritra ihany koa amin'ny Kawaiza isaky ny zoma hariva misy ambony misy mpivaroboky any zay repère omeko ka misy mivarotra t-shirt ato amin'ilay ilany dia eo ambony misy mpivaroboky tena tsy dio ny mpivaroboky fa misy unité zay dabedibe ao tsy toy ihany koa ny Orange tsy toy ihany koa Orange Ampasamadinika koa raha mbola misy tsy mahita dia raha ohatra ny avy aty Analakely miainga avy eto amin'ny RDG zao dia miakatra eo amin'ny Conforama dia mahita ny station Shell dia misy ny pharmacie de Tana dia mbola miakatra ambonimbony misy ny Sakamanga dia ambonimbony eo misy ny Orange Ampasamadinika mifanila amin'ny Carambola mivaroboky centre commercial lavitra miravanao tonga indray zay avy ao amin'ny centre commercial lavitra amin'ity maraindraina ny be izy mandeha ary le micro ty tsara revelava tolotra aloha alaingy zany le nitiavany Larissa anay ela manolotra muzika manara izay eny tsy eny Ampasamadinika fa eny Ambody Vona efa hitanareo eo ambadika eo akaikaiky ny total eo efanao kilalao teny tam'le Ambody Vona nareo miaraka mirano kodara rehefa aveo ka tsy atao eto zao manino ianao izy ianao ay le lalana eny efa vita iny efa ela be mifanokanana sisa dia matomboka amin'ny fety mila tokanana be sena dia vita dia ty am-piandohana aloha tiako no manamarika fa mbola misy foana ny trano faina na hoe resaka boxa zany ao aminay na ny anambany taloha ohatra ny teny foana hoe tsisy tsony trano anambany fa be dia be nareo nangataka dia nasiana fandaminana kely dia amin'izao fotoana izao nisy teo fa raisy izy amin'izao dia io izay mavontsy taloha tompotany razana miezaka mafy lahy eto mandeha io
de zay ny any ambany-driana fa ny any ambony-driana kosa sady mbola afaka misafidy toerana nareo ny any ambony-driana zany ny any ambony-driana zany sady afaka mbola misafidy toerana mbola asianay promotion amin'ny resaka hofatrano am'izao mandrapa tonga novina sa efa nataonay tamin'ny volana mars izy io za tsy tapitra zany efa natonga tamin'ny volana mars fa hita hoe mbola tsy atao hoe mason'olona fa mbola sahirantsika de tohizana hatramin'ny volana décembre le promotion 8 heures indray ny tohany rehefa tapitra ty taony ty de lasa atao fixe mihitsy le izy fa tsy promotion raha ohatra ny ohatra mbola ohatra zao sarotra ny fiainany inavy ary ny hitao anatin'izany hoe centre commercial lavitra zany zavatra rehetrarehetra hitao daholo sady efa enilava ndeso pre sino mbola tsy haiko mihitsy ninay zany ny politika ny centre commercial avitra zany ho an'ny any ambany-driana tonga de resaka zavatra vokatry ny tany produits locaux daholo sy PPN nasina ihany ao satria be deabe ny olona mbodimbody vona eny nity fa sady PPN io raha be manova gouvernement de milaza ho avy andray zao zareo eny aminay ho nasina resaka fivarotana grossiste na balle friperie zay fatra vonisokatra balle friperie de nasina ihany koa ny resaka emballage en plastique satria fantatra ihany fa be deabe ny olona somary ivelambelana tanina ry mivezivezy eo amin'ny taxi brosy eo reny olo reny de mpamboly ohatroatra zany mpanangom-bokatra de nasiana zay resaka emballage en plastique zay any ambany-driana ho any any ambony-driana kosa indray de zay resaka centre commercial de hita daholo resaka lamody ho an'ny vehivavy fa misy ho an'ny lehilahy ihany koa misy salon de onglerie tafiditra anatin'ny salon de beauté ny resaka onglerie de ny resaka la mo zao dikiny onglerie zao resaka ongle ongle droit zany hoe resaka islamisa eo amin'ny kiony trano terme ny orange tena mampitantana ny olona tolotra amina resaka aza mitatainy zany ay parkina fa mba tehitsena izy nefa mitondra tomobile miaraka amina fianakaviana tonga de apiko kely zay tena milarisa zay efa miezaka izahay amin'ny lalana mitsofoka any satria zany mampatahotra be ary mampiororo ny sain'ny vahoaka voambola hoe ahoana lalana mitsofoka any satria misy an'ireo taxi brosy reo de efa misy fandaminana tao miaraka ny taxi brosy rehefa tonga ho an'ny centre commercial lavitra indray ianao sady tsara ny resaka sécurité azo antoka ny parking malalaka be ohatra n'ireny vavanombo manoka malalaka be zany hoe ho an'izay tonga miantsena afaka manana droit na parking izy fa aza atao kosa nefa ny hoe nareo adiny ray miantsena fa mandra-parivony andro ny tomobilina nareo ajanonao reo eo lasa nareo tonga ny nalakely nefa nareo nambotra de raha misy olona te hanofa le box satria mbola misy box malalaka aiza ny tokony anatony izy na izy miantso ny anarana taroby 034 85 488 13 na 034 27 250 22 na izy tonga de manantona mivantana ery ambody vohona ery eny foana zay latsinainy hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny valoraka hatramin'ny dimora latsaka kely eny fatika eto matenaintsika zavaka misaotra betsaka shefo araka ny goteny le ataoko nomeny larantarandroany de amin'ny décembre ndray ohatra hoe misy fantaniana na hoe mikasika an'le tolotra na mikasika ny orange ampasana tianao misy manonana tolotra voaten'ny telefona ange manomboka amin'ny sivy afaka manome numéro 032 07 022 02 na ihany koa 032 07 806 03 na tonga dia manatona mpivatana mihitsy manomboka firatra firinareo no misokatra misy hoe amin'ny atoandro ve tsy mivony efa ny amin'iny koa ny olona ohatrany hoe mba paozy kely avy miasa dia mba mivily kely eo aminareo manao journée continue zay manomboka amin'ny valo maraina hatramin'ny 5 hariva de misy afaka mandray foana mandray fa 5 zay rehefa amin'ny atoandro sabotsy koa tontolo ny andro sabotsy koa tontolo ny andro tolotra ary lahady zay mba mivavaka ahoary atao tolotra ny dokam-barotra ny tomasina ny lahady 7 aogositra lahady ya ho antsika rehetrarehetra ponina tomasina ho avy any tarika momota lahady fa 7 amfiry le izy rotsy diso amroa eo tonga de manaranay fotsiny la de tonga de miara mijery fa le izy engany mbo mangatsitsika zany ny andro aloha tadidinao météo mo eo ihany tadidinao le janona ray andro tany fa nitsovaka amin'ny vatatenako elany te janona ndray andro ndray alina ty mety mijanona
Efa vatatena na rehefa mijanona ray andro any tena mafy zany hoe lasa niena lasa nanina misy zay hoe problème many akanjon'le rony ohatra mivovovovy zany ny eto lasa mivovovovy ny tapany ambony eto dia ny tapany ambany normal tsara laza manao zay tatsena na éponge rambore satria zao bandina tafy taloha fanao ny asa atao amin'ny avotra ny asa atao consciencieuse misy manao fety amin'ny rokatra amin'ny efatra verina amin'ny ary ny avotra tokony mamorona slogan hoe tena hoe arosanareo ny tolotra vetivetika kely amin'ny tonga dia amin'ny na zay novembre na décembre kalaza faheritaona fa ilasy rady romeo efa ny ady micro zay sy rady romeo dia efa taparaka foana tsy lahitra mihitsy dia mety engane za moa tsy ohatso engane mba ianao radony aloha mbola zokiko amin'ny lanja ve amin'ny resaka balarona fa mety ty tonton be ty no hoe tsona kalaza faheritaona nay amin'izay tady aminao efa misy efa ho ray rehefa aveo teneno izy satria apatsorana tenenanao chef ny avotra ny contrat koa mbola tsy natao foana isy miena am'izao dia teneno tonton gotos dia jerevantsika eo ankalazaintsika tsara le izy alamina tsara sady zamana dia kotisy foana makantamatavy ho anareo le mitaraina momba le makany tomasina dia hoe le sahirana manao réservation fa rehefa tonga am'le toerana dia lasa tsisy fiara misy en'ireo compagnie efa miezaka rangaha am'izao hita mihitsy totra eo anatao momota fa ozy any aminao efa misy avance any amin'izy any aminao efa misy avance zany tenena olo ty zangy feo d'artifice tour ataony Gottlieb ny zoma fito amby roapolo aogostra any Tomasina ao amin'ny foyer social ny Canada manomboka amin'ny 9 alina ka le izy amin'ny décembre ay ve atoiska le olona lasa varina mijerena isy tolotra izy ndao orange amafiso ny za mbola itendry aveo za tsy mandaa mihitsy mitenenao ianao ndraiky kosa ve tsy mena fitenena tsy afa be efa lolo mba metsika fitenena le tovavy ye dia mbola manentana antsika rehetra zay mbola tsy nandray anjara ohatra hoe misy ankizy afa-panadinana teo zao mitady internet mitady smartphone dia tonga avy ao aminay fa manana safidy soamantsara sady mahazo fanomezana ao aminay no mahazo mofomamy any amin'ny kawaiz dia izay mila internet any an-trano internet illimité stable tsara ny connexion afaka manao test ny tokantrano dia tonga avy ao aminay dia misaotra anareo rehetra zay efa nanjifa dia manentana anareo rehetra tonga avy maro malalaka tsara ao aminay misy parking dia tony mahazatra anay dia saina mamorona kilalao teny ianao zany hoe miranto godara ao amin'ny soprite dia afa madibadika alefa ary ianao tsy maintsy ka zay tsy mahazo akondro anao raha ohatsy isorana ny vahinika mahafinaritra tsy asiko misy kamana giaty tsy asiko le jeune re ay ve nety lahy fa ela be tato manao kilalao teny ka ohatra hoe miranto godara makao amin'ny soprite any dia hoe isorana ny gorodona mitapy ohatra zany ka avadibadika reny mbola tsy niaraka ela tokoa tsika letsy zao e akondro alefa ary ataovy ny adrima akondro ity ny akondro andao amafarondro amafa rondro tsy tody zany mbola mila ezaka mihitsy ny zandro maleo malasa ansa hofanina amin'ny radromeo efa ny mbola miverina manao ohatrany hoe fehiny ihany nareo rehefa aveo fa amafisiko kely eto ary amafisiko amintsika malagasy ihany tokoa na dia teo ary ny afiligodiny dadabenary miezah isika rehetra manao ny tetiarana mbola fotoanany zao be dia be ny tsy mahalala ny momba n'izany atao hoe tetiarana ny tetiarana dia arbre généalogique inona ny efa hoe manao tetiarana ako mbola manao tetiarana zafa tompokany mianoro rivotra 96.6 sady misy sary dia ny tetiarana ilain'ny fianakaviano satria zany anytany any Larisa zao teto hoe iza ny anaran'ny dada sy nen'ny didi fanampinanarana dia iza no anarana sy fanampinanaran'ny dada be ny didi eo dia efa manompoka atankina ianao satria mila adiadiana dia mila manoratra dia ny zavatra amporosiana antsika zany amin'izao aloha satria rehefa ndray andro any hipokany tsy nandinony mamandra rehefa andray andro any manko dia savaina ny tiroara dia misy carnet be ao dia ao no misy ny anarana rehetra hoe hitolotra ny asa atao amin'ny avotra manambady ny mahazo dia isika taranakaranetsa zany aviany Ambatomamaninina dia asaina amin'ny asabotsy zao 7 Aogostra zany hoe mila misoratra anarana amin'ny isaondra isika alohan'ny alakamisy
ary ny asabotsy io ho an'ireo zay tsy manana fiara manokana dia isy fiara iraisana valo sasany amin'ny valo sasany eo anoloan'ny solopri taloha hainareo solopri zany hainareo ohatrany soprite reny efa soprite fandeha dia eo anoloan'ny solopri taloha no miainga ny fiara iombonana fa mandeha ao anatin'ny compte Facebook tarana kirany etsa isika dia mandamina an'io asabotsy 20 Aogositra nareo tanora kozainkozinina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 taona zao no tena tokony hitondra ny baolina amizay satria izahay efa mireviny ataonay zao amin'ny septambra androany ny avoaka ny listra 420 androany mino afa ao raha ianina Ravelson mino ao fa metaniry de zay ny ankoatran'izay moa dia mbola resana rapiso ravakapiso fa efa natolotrotolotra teo ihany hoe any Toamasina ho an'ny ankizy dia ny fampisehoana baibay vacances dia miaraka amin'ny Momote compagnia asabotsy alahady 20 Aogositra ao amin'ny foyer social Canada efa mahafinaritra be le toeran'io am'izao ny akoustika ny mbola hotadiavina na ivelana anaty no hita eo ihany ny anaovana azy satria isika mpijery any Toamasina ohatrany mahatanty herika sorany efa mandeha le misy filazana kely ty tsika namana mpiara-miasa amitsika ato ihany ny mandefa azy ty avy any Mahajanga any izy io miaraba tompoko latsaka teny an-dalana avy any Mahajanga akaty Antananarivo ny kitapo marron misy akanjo ao anatiny ao misy fanalahidy lakle zay sisa ka izay mba mahita azy dia mba angatahina mba iantso ny laharana finday 034 69 029 62 averiko 034 69 029 62 misaotra mialoha indrindra sy mangataka fanapariahana n'ity filazana ity ary tsy izy io anyity le namana zany fa an'olona hafa ka mba ho fanampiana azy satria misy zavatra sarobidy ao akoatriny akanjo eo apotso lay kapoka alohan'ny teteza tsy afa botsika jereo aloha tena rehefa misy zavatra tena ilain'olona be le izy de mba hiangaviana ho an'izay mahita malalaka be le izy aloha hoe tana Majunga mihitsiny zay zao le fianjerana nena efa niteneniko teo eo am'le ambodin'ilay kapoka alohany tsy afa botsitra le mitetezana amin'ny vily manao zao io eo manko mampianjera kapo hitanareo io tetezana de tonga de angla droit be io am'le sakafoanana goty ao manererina misy anakisosy ihany fa tsy hanana zany fotsiny sakafona be le orange mafinaritra anazy tsika orange ampanoana ny fandaharana inavina akoatran'ireo zavatra antanisainareo no afaka andehanan'ny olona ao ambotsika anareo ao ie afaka ohatrany hoe raha hividy sim vidy puce anokatra compte Orange Money andoha facture ny orange vidy smartphone na internet de tonga avy aminay amin'ny orange misy zavatra tsy de mazava ny olona mahakasika ny hoe rehefa mampiasa orange izy de afaka manatona anareo misy afaka manoro tsara mihitsy ohatra hoe misy zavatra tsy azo azy na fampiasana ny telefona na tia fantatra ny tolotra anay de tonga avy mety tolotra anay iry mety voavalinao ve ty rehefa manao be dimanjato moa zany de mandraparapitso amidi le izy mety voavalinao zay 24 heures amikisaka zany hoe raha iny alohan'ny fivoampamosavy iny mampitra le dimanjato zany de ny apitson'iny am'le mpamosavy mivoaka faharoa izy vao lany zay azonao le izy efa fantatra hoe de volana afako maly afako maly ny fenomanina sy ny diavolana moa zany raha bozy mitovy tsy mitovy fa hoana nefa le iray fenomanana bory tanteraka ny volana ary ny diavolana ny diavolana de mahafao be iny nahavariana tompoka omaly andro faharoa zany taotriny andro fahafenon'ny volana afako maly ely izy voanipotra tsy haiko na inimerina voany iny manahirana anazy aloha marina mafy mipotra izy efa tonga de ny ambony ery afafa be masika eny aminay nambotayazy na brinks tokony antsony izy ry volana somary hitatsika ihany koa fa zavatra mahagaga ho any maninona ho any ny olona eny aminay sahirana miakatra any ambony ao am'le premier étage ao am'le avitra nefa le avitra efa fantatra tsara kosa aloha ny fomba fiantsenana ny parkina sy ny sisa hitolotra tompoko no ao desembre zay ara-iasa de zao no nataonay am'ty herina androany sarapitso aloha ho alatsaka ihany ambany
malalasa mangina fa tsy de concentré be azafady ary isy hetsika kely zay hetsika maivamaivana zay ho ataonay androany sarapitso eny amin'ny centre commercial avitra eny zany hoe ireo mpivarotra any ambony rihana rehetrarehetra dia andatsaka ny échantillon anetany eny ataonay eo amin'ny parkina zany asiana chapiteau asiana stand kely vinaninany zay eny dia ho avy eny daholo ny mpivarotra any ambony rihana ndefa ny échantillon anetany ao ka ho antsika rehetrarehetra eny ambody vona andravoangy sy ny taritarany rehetrarehetra iny zay mbola tsy ary niditra tao aminay hatramin'izay niainana dia tongava satria tsy eny ambony rihana fotsiny no ahitana an'ireo entana milay be fa ho latsaka eny an-tokotany le izy androany sy rapitso dia averiko farany a mbola mitoy ny promotion ho an'izay androfa-trano any ambony rihana dia ho an'izay ho any ambany rihana mbola misy atsoviny larana tarbi 034 85 488 13 034 27 250 avy aminay eto amin'ny rivotra tapaka tsy eny mihitsy ny farany nentolotra teo ny tranombarotra avotra tompoko any namana Wilson Radfer sy ny orange zay manohana ny fandaharana mihitsy no miteny hoe kortana ohatran'ny fanaovanareo azy izahay rehefa mivahiny fa milay miaraka aminareo azonareo tsara satria ao dia misy manao fanamarihana hoe be resaka bavaraka amin'ny des élèves insolents hono ny mpanetana ka sahirana foana zay manazavanareo an'izany reto olo reto no misisika anao dokam-barotra ato azonareo zany raha Wilson mara zany ka matoa io orange io mbola iveriny izy io mahafinaritra sady isany any akadilala no wax moa so one rex one fix inona le tranombarotra inona le kawaiz manina le kawaiz tolotra mba ireso le Wilson Radfer zay misy misisika ho ato hoe atao eo Wilson Radfer izay mihitsy tompoko no manolo tena ara-iasa amin'ny RDJ reo animateur sy animatrice reo mahay reo tsy mifandromaka amin'ny teny zany reo zay no misafidy mifandromaka amin'ny teny kosa aza mambombota be kosa ela tena mpatsorana zany resaka ataonay zany hoe tsy omby ny olona tonga misisika manao dokam-barotra ato raha tena ho ampidirina daholo zay zao nieritreritra hoe nisy fotoana sambolana toko ho avy ato le mpanao fandara dia navelanay teo ny teny hatramin'ny voaloha hatramin'ny farany dia nahazo fanamarihana zareo tany amin'ny orinasany hoe aza sainareo mangina rogoty fa mantsara tsy mahalinina rerefinareo rery miteny anareo rery ary raha Wilson mihaino anao alefa orange efa faradoboko zao herinandro zao dia tongava maro na hividy crédit ianao na anao internet ianao na hividy smartphone dia raisiny ampitsikina parkina malalaka tsara misy le miditra le manko miditra le mitsofoka ambadika ny carambola misy parkina ny orange le bandy le lava be iny afaka manampy anareo ka dia aza dino ry tamatavy amin'ny 29 décembre inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manasa olona alasinainy talata vilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Premier plus dans la vie. Live Prod manolotra anao duo